ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro fahaenina mampahatezitra an'Andriamanitra ny fanompoana andriamanin-kafa. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ity fandaharana mamatonalina ity. Ny bokin'i Jeremia toko faha 12 no hiarahantsika mandinika. Efa nisy zany tamin'ireo andro vitsivitsy teo aloha, mbola hotohizana amin'ny Jeremia toko faha 12 ka ny andininy faha 30 ka hatramin'ny andininy faha 15. Zay no tondratsika ny afatra avy amin'ny tompo ho atsika indray amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fetin'ny firenena malagasy, ny fahaleovantena ny firenena malagasy zao. Mialohany zany anefa dia andeha isika rehetra mbola iaraka hivavaka hangataka ny fitarihan'ny fanahy masina, hangataka ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, hivavaka isika ry havana. Misaotra anao zay Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ianao no Andriamanitra ka tsy misy hafa, ary Andriamanitra nanaiky hidina ianao tetỳ ambony tany mba hahafantarana ianao misimisy kokoa ny fitiavanao, ny fahasoavanao, ny famondramponao sy ny famonjenao. Amin'ity anio ity dia mbola mety koa ianao hiteny ampahafantatra ho anay zay zavatra mifanaraka amin'ny sitraponao. Koa dia mangataka izay Tompo mba hiasa mahery eto ianao ary ampiteny ny mpanomponao hanokatra ny masom-panahy ny tsiraray avy koa zay mandre mba halalany ny fitiavanao Andriamanitra velona. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovana izany vavaka izany, misaotra indrindra Tompo. Amen. Ny Jeremia toko faha 12 ka ny andininy faha 30 hatramin'ny faha 15 no andeha rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izay ratsy eo imasoko ihany no nataon'ny zanak'Israely sy ny taranak'i Joda atry ny fony ireo mbola kely. Fa ny zanak'Israely efa nampahatezitra tamin'ny asan'ny tanany hoy Jehova. Fa ity tanàna ity dia efa nampahatezitra sy nampahavinitra hatramin'ny andro nanorenana azy ka mandrak'androany, mba hanesorako azy tsy eo anatrehako noho ny ratsy rehetra nataon'ny zanak'Israely sy ny taranak'i Joda, dia izy sy ny mpanjakany sy ny mpanapaka azy sy ny mpisorony sy ny mpaminaniny sy ny lehilahy amin'ny Joda ary ny mponina any Jerosalema mba hampahatezitra. Fa efa niamboa izy fa tsy nanatrika ary na dia nampianariko azy izy, eny ny fomaraina koa aho ka nampianatra azy, dia tsy nihaino mba hahazahoany anatra izy. Fa nametraka ny fahavetavetany tao amin'ny trano zay efa niantsona ny anarako izy handotony azy, ary nanorona ny fitoerana avon'ny bala zay ao amin'ny lohasahan'ny taranak'Inomy izy mba hampandeha ny zanany lahy sy ny zanany vavy hamaky ny afo ho an'ny Moloka izay tsy nandidiko azy natao an-tsaiko akory aza, ka dia nanao izany fahavetavetany izany izy mba hampanota ny Joda. Fantatsika ry havana fa Jeremia amin'ny fotoana izay nanomezan'Andriamanitra azy zao afatra izao an'ny taranak'Israely ny Joda, dia nogadrain'ny mpanjaka tao amin'ny tranomaizina, tao amin'ny kianja zay misy ny tranon'ny mpanjaka. Ny antony dia satria izy manambara ny afatra azony avy amin'Andriamanitra mombany amin'ny Jerosalema, mombany amin'ny Joda, mombany amin'ny zanak'Israely izay niala tamin'Andriamanitra, nanalavitra n'Andriamanitra ary efa manao fahirano azy ny miaramila ny Nebukadnezara. Nefa dia tsy mety mino an'izany afatra avy amin'ny Jeremia izany ny zanak'Israely izay tarihan'ny mpanjaka raharam-pitondrana, tarihan'ny mpisorona sy ny mpaminana raharam-pivavahana, eo koa ireo vahoaka rehetra izay eo amin'izany firenena Israely zany. Tsy nety nanaiky ny afatra avy amin'Andriamanitra izy. Ny olana dia hitan'Andriamanitra fa mitodika
tsy manatrika fa manomiambo an'Andriamanitra ireo olona zay nampitondrahany ny afatra ireo. Zany hoe tsy ilay afatra avy amin'Andriamanitra no enoiny ka ekeny. Anika raha mitondra ny afatra Jeremia dia natao an-tranomaizina azy. Zavatra misy anefa ry havana dia tahaka ny Jeremia eto. Ny olona zay tena miaraka amin'Andriamanitra, ny olona zay tena mahalala ny sitrapon'Andriamanitra sy manana ny tenin'Andriamanitra marina eo amin'ny fiainany, dia tsy mety aminy ny mangina rehefa mahalala ny afatra avy amin'Andriamanitra izy. Na inona ataon'ny olona aminy, na inona mety ho vesatry ny zavatra mianjady amin'ny fiainany, ny vokatry zany fankatoavany an'Andriamanitra zany sy ny fahalalan'ny sitrapon'Andriamanitra, ary ny vokatry ny tsy fetezany angina fa mampahafantatra ny tsy mety ataon'ny olona izy, mampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra zay sy tadiavin'Andriamanitra ho ataon'ny olona izy. Rehefa mianjady aminy mafy sy ny sarotra, ny fanenjehana sy ny fahoriana, dia tsy mety aminy ny mangina. Mafy aminy, mavesatra aminy ny hoe marina avy amin'Andriamanitra no ao aminy. Zany ry havana ny tena mpanompon'Andriamanitra. Tsy misy mahasakana azy tsy hilaza ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy mahasakana azy tsy hanambara zay avy amin'Andriamanitra. Tsy misy mahasakana azy tsy hiaina zay ampianarin'Andriamanitra aminy. Manahoana ny fiainako, manahoana ny fiainanao, manoloana ny zava-misy, manoloana ny tranga eo amin'ny firenena misy anao, eo amin'ny fiarahamonina misy anao, eo amin'ny tontolo misy anao, mety eo anatin'ny fianakaviana mihitsy aza, satria nisy fotoana Jesosy Kristy niteny hoe ny ankonan'ny olona ihany aza ny mety ho fahavalony ihany koa, satria misy foana ny olona zay tsy mety hanaraka ny tompo, ka rehefa mety manaraka ny tompo ny olona anankiray dia aminy lasa heveriny ho fahavalo. Ny olona manaraka ny tompo matsiravana dia tsy manana fahavalo izaniza, fa misy olona mety manao azy ho fahavalo, fa izy kosa dia tia ny olombelona rehetra araka ny baiko zay nomeny ny tompo azy. Inona no afatra izay nampitondrain'ny tompo an Jeremia ho an'ny firenena zay ny fidian'Andriamanitra eto ny Israely sy ny Joda? Hatraminy mbola fony vao kely izy ho izy dia niodina tamiko mandrakariva. Zany hoe raha ny tena marina dia efa hatramin'izy mbola vao niforona, mbola vao firenena hanomboka akory aza, dia efa teo Andriamanitra, efa nikarakara azy, efa niasa taminy, ary efa nahita azy. Dia nifidian'Andriamanitra izy, kanefa dia niodina tamin'Andriamanitra ireto zanak'Israely reto. Miamboa an'Andriamanitra ny ilazan'Andriamanitra azy. Dia hitantsika eto fa na dia izany azy nataon'ny zanak'Israely dia mbola miteny ihany Andriamanitra. Ry havana, Andriamanitra dia fitiavana, ary zay fitiavana ao amin'izay ny manery azy, ampahafantatra ny olona ny momba azy sy ny sitrapony. Inona ny zavatra ampahafantarin'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ampahafantarin'Andriamanitra antsika koa amin'ny alalan'ny tantara ny zanak'Israely eto? Andriamanitra dia afaka ho tezitra ihany koa, mirehitra amin'ny olona ny fahatezeran'Andriamanitra, na dia olona efa ny fidiny aza ka manohitra ny sitrapony, dia mirehitra amin'ny olona ny fahatezeran'Andriamanitra. Ry havana, fantatritsika zany atao hoe tezitra zany, olona zay noforonon'Andriamanitra araka ny endriny isika, noho izany mahalala ny atao hoe tezitra. Ary rehefa tezitsika dia fantatrika koa ny ao anatintsika ao sy zay zavatra miboboka ao anatintsika ao, ary indraindray rehefa manao hetsika vokatry ny atezerana, mainga ny tanana, ny tongotra sy ny rehetrarehetra, ny teny, dia fantatritsika ny zavatra ataontsika. Indrisy fa efa lomorona sy loha amin'ny fahotana moa ny zanak'olombelona ka natezitra azy izy dia tsy hainy tsony koa ny mifehany zany, fa mety mahatanteraka famonoana izy, mety mahatanteraka fahotana maro samihafa izy, teny ratsy ny samin'izany. Fa Andriamanitra dia izy no nanao ny olombelona, ka izay no mahatonga antsika mahatsapa sy mahalala zany atao hoe tezitra zany. Andriamanitra koa dia mety tezitra, ary ny fahatezeran'Andriamanitra dia afaka mirehitra amina firenena, amina foko, amina olona izay manohitra ny sitrapony. Ny zavatra lazain'ny ten'Andriamanitra eto dia maromaro ihany momba ny nahatonga ny fahatezeran'ny rehetra amin'ny zanak'Israely. Fa ny zavatra lazain'Andriamanitra dia ny hoe hiala
amin'ny zanak'Israely izy. Afoiny ny zanak'Israely raha toa ka manohitra an'Andriamanitra. Nefa alohan'ny anatanterahany zany dia hitantsika eto fa mbola manome hafatra izy, miteny izy. Andriamanitra mantsy ao amin'ny teniny dia milaza fa raha iverina ianareo dia ho raisiko indray. Zany no asesiky ny fitiavany na dia ao anatin'ny firetan'ny fahatezerany azy izy. Ary zany no antony hafatra zay omeny eo ry havana amiko sy aminao malagasy eto amin'ity tanitsika ity. Tian'Andriamanitra ny ahatonga atsika ho firenena manana ny anjara masoandrony eo amin'ny zao tontolo zao. Tsy zaso ianao no mifidy ho malagasy, Andriamanitra nanao an'izany satria fantany fa izay ny mahasoa ahy sy ianao. Eny azo atao angamba ny maka zoam-pirenena atseroa mba sady malagasy ianao no manana ny zoam-pirenena ny firenena hafa, fa tsy mahafoana n'ilay safidin'Andriamanitra hoe natao malagasy ianao ary eto amin'ity firenena malagasy tia no nametrahany atsika. Raha mandinika isika efa tonga mitoerana zay tokony ho isy azy ve ara-pandrosoana, ara-pahatsarana ny malagasy raha mijery ny zavatra nomen'Andriamanitra ny malagasy amin'ny arena sy ny fananana maro samihafa, ny akanto sy ny atsara ny zavaboary sy ny toetrandro sy ny sisa. Tsy ampitahantsika amin'ny firenekafitsika fa raha hijery fotsiny mivantana hoe afaka tena misitraka ka atsiarovantsika fahafahampo ve ny maheto a Madagasikara atsika sy mahamalagasy atsika sy ny zava-misy eto dia fantatritsika fa tsy dia tena betsaka amintsika ny sailaza hoe tena afa-po izaho sy ianao. Misy fahatezerana mirehitra ve ho ahy sy ianao? Anjarako sy anjaranao ny mandinika ary mibebaka raha toa ka misy an'izany. Fa ny zavatra zay tiana hoentina amintsika eto na dia maro aza ny zavatra nahatezina n'Andriamanitra ny amin'ny zanak'Israely zay modely ho an'ny olona rehetra sy ny firenena rehetra dia zay ambara indrindrandrindra amin'ny 5:telopolo averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nanorona ny fitoerana avony bala zay ao amin'ny lohasahan'ny tanàna Kinoma izy ka nampandeha ny zanany lahy sy ny zanany vavy hamaky ny afo ho an'ny Moloka izay tsy nandidiko azy, natao an-tsaiko akory azy, ka dia nanao zany fahavetavetany zany izy mba hampanota ny Joda. Ry havana, ny fananana sampy na andriamanin-kafa dia anisan'ny tena mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra. Hitantsika eto amin'ity zavatra nataon'ny zanak'Israely ity ny fametrahany sampy bala Moloka. Ina moa natao hoe sampy? Ny sampy havana dia izay zavatra rehetra maka ny toerana zay an'Andriamanitra, tokony an'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy sy eo amin'ny fiainana fokona olona anankiray na firenena anankiray. Ary misy ny olona manao sampy hazo sokirina namboarina, vato vy namboarina ny sokirina natao zay mety heverina mahatsara azy, ombilakely volamena ny endrina zavatra maro samihafa. Misy ny sasany manao an'izany ho Andriamanitra, misy manao ny sasany ho Andriamanitra ny olona samy olona, atao Andriamanitra ny olona. Misy ny sasany manao hazo maniry ho Andriamanitra na toerana anankiray na vato na rano na olona efa maty razana. Be dia be manao sampy izay maka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Ry havana, mahatezitra an'Andriamanitra ny fananan'andriamanin-kafa. Ny antony mazava ho azy fa fantatr'Andriamanitra fa tsy misy Andriamanitra hafa namorona sy mitantana ny zavatra rehetra voaforona afa-tsy izy ihany. Ka na inona na iza na roviana misy milaza fa Andriamanitra na lazaina fa Andriamanitra dia tsy izy. Ary zay no tena olana. Sady atsiarovan'Andriamanitra fahatezerana nefany koa tiany mba ampialana ny olona ao anatin'izany fanompontsampy zany, satria ny sampy dia zavatra mety ho foron'olombelona, mety ho namboarin'ny olombelona, mety ho noheverin'ny olombelona. Ary satria aiza moa no isy vato na hazo ilaza hoe zao ny sitrapoko, fa ny olona ihany no mametraka ao amin'ireny vato na sampy zay apetranyireny hoe zao ny tadiaviny io, zao ny sitrapony io. Ary hitantsika eto amin'ity sampy ity zay tena mahatsiravina mihitsy dia ny hoe mitaky sorona ho vonoina ilay sampy.
moloka bala. Zavatra tena mahatsiravy raha avana dia mieritreritra hoe ny zanaka no anisany azo lazaina hoe anisan'ny tena akaiky ny fon'ny olona indrindra tiana. Fa izao tohatra ny tojamba ny sain'le olona, tohatra ny todonto ny fon'le olona ka na ny zanany aza dia lazaina hoe takiny lay moloka, lay sampy ho vonoana, ho dorana mba hahafapohan'lay Andriamanitra tsy izy. Dia eken'ilay olona, dia atolon'ilay zanany. Ry havana, tahaka izany no mety ho fiasan'ny sampy na Andriamanitra tsy izy eo amin'ny fiainan'ny olona. Manimba ny maha olona n'ilay olona manana an'izany sampy izany. Ny eritreriny mety ho lasa diso, mety ho simba, mety tsy mahatakatra zavatra marina intsony. Vokatr'izany Andriamanikafo izany. Ny fony mety ho donto ka tsy ahatsiaro intsony famindrampo fitiavana. Ka na zanaka izao aza dia afoy ho faty. Fitiavatena. Satria ny hafa tsy mampaninona raha maty na zanaka aza, fa izy mahazo sitraka amin'ilay heverino Andriamanitra raha mahay manao an'izany akoroko ny vatao makazo. Simba le fiainan'ilay olona manompo sampy. Fa tsy ny fiainany ihany, fa manimba ny fiainan'ny hafa koa. Mamono mihitsy aza zany hoe manala ny ainy, mandatsa-dra ny fiainan'ny hafa. Zany no ataon'ilay sampy eto. Ry havana, eto Madagasikara, amintsika malagasy, dia tena mbola betsaka ny fanompona an'izany atao hoe sampy zany. Ny olona ihany ny mamorona azy, ary matetika aza dia mamoaka ny lalàna sy ny fitsipika sy ny didy sy izay fombafomba rehetra mahakasika izany, ka fombafomba izay mamatotra, mangeja, manome fampitahorana sy ororo eo amin'ny fiainana ka tsy misy fivelarana ny fiainan'ilay olona vokatr'ilay tahotra an'ilay sampy izay tsinotsinona akory raraka ny lazain'Andriamanitra. Zavatra noforonina no apetraka ho ambony no ilay namorona dia Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra. Tsy mahagaga ry havana raha mahatezitra n'Andriamanitra ny fisian'Andriamanikafo sy sampy eo amin'ny fiainan'ny olona satria manimba ny olona. Fa indrindra maka ny toerana izay tian'Andriamanitra hitoerany sy hametrahana ny fahasoavana sy ny fitahiana, ny famonjena sy ny zavatra maro samihafa izay efa nanomanan'Andriamanitra ilay olona ny foroniny, na ny fiarahan'ireo olon'ireo na ny firenena izay nametrahany an'ireo olon'ireo. Manakana an'izany Andriamanitra izany tsy hiasa, manakana ny fiasan'izany Andriamanitra izany tsy ho tanteraka eo amin'ilay toerana izay tiany. Hain'Andriamanitra manao an'izany. Saingy izao raha misy sampy eo dia tsy fantatry ny olona akory hoe ilay Andriamanitra no manao an'ilay fitahiana, ilay fahasoavana, fanambinana, famonjena sy zavatra maro samihafa izay efa nomanina. Fantatritsika tsara fa raha namorona ny olona Andriamanitra dia nanamboatra ny fitoerana tsara aloha zany saedena izany. Namboariny aloha ho tsara, zay vao napetra ny olona ary nisy ny ilainy rehetra teo amin'izay nametrahany azy. Zany nefa ry havana ny simba ny sampy. Mbola izany ihany ny tian'Andriamanitra atao amiko sy aminao amin'ny zao ankehitriny izao. Ho tanterahanyilay hevitra ny heverany ahy dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Tena tery ampony Andriamanitra mba hanatanteraka izany. Kanefa koa dia tsy avelan'ny fahamasinany sy ny fahamarinany izy tsy ho tezitra amin'ny olona izay tsy mety manaiky hankatohana izany teny izay tiany hitondrana ny olona hanaiky azy zany. Ry havana, ny hafatra izay omen'Andriamanitra antsika eto dia misy an'izao teny izao manao hoe nampianatra azy aho. Ny fomaraina koa aho mba hampianatra azy fa tsy ny aina izy. Ny dikany hoe ny fomaraina koa dia manao ezaka mihoatra noho ny tokony atao mba hampianarana n'ilay olona tiana hampianarana. Zany ry havana no anton'izao teny tonga amintsika malagasy zao amin'izao fotoanany agatoko ny asaramanitra zao. Miteny Andriamanitra, raha voninkaino zasy ianao dia hamerina ny fahasoavana sy ny fitahiny izay efa nomaniny raha teo Andriamanitra ho ahy sy ho anao. Mihaino ny tompo vaha zasy ianao. Eny, mandre isika ny hafatra. Fa
ny mihaino dia lay vonina ankato sy anatanteraka n'ilay afatra hiverina indray amin'andriamanitra hanary ny sampy anary zay rehetra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra mba hahita ny voninahitr'andriamanitra mba hahita ny tavan'andriamanitra mamirapiratra eo amin'ny fiainako sy ny fiainan'ny ankohonako sy ny fiainan'ny firenena misy ahy mampatezitra an'andriamanitra ny fananan'andriamanika hafa fa mampisokatra ny varavaran'ny fahasoavana sy ny fitahiana sy ny famonjen'andriamanitra ny fanariana ny sampy ny fandevonana ny sampy ny fialana amin'ny andriamanika hafa ry malagasy namana ry mpiray-tanyrazana tiana ndere hiverina amin'ilay andriamanitra namorona antsika ka nametraka antsika eto mba ahitany ny firenentsika ny fahasoavany dia tenitsika manao hoe sambatra isika satria manana ny Jehova ho Andriamanitra. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tombotrano na ho hariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina. Marika toko fa 3 ambin'ny folo andininy fa 5 amby telopolo.